Amin'ny fifina lehibe no androsoana totokatramontsika ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miditra indray ao amin'ny izao fandarana izao ho antsika rehetra mikasika ny amin'izany atao hoe gadona ny ady lehibe farany tsisy resan'ny rosia izany, izay mihitsy moa izany no tenin'androany fa lehibe rahabahantsika rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandarana ny amin'ny tian'io ity moa zany itsika dia ilaza ny amin'ny hoe migadona ny ady lehibe farany ina ny antony tonga ny ambassadeur Ziadia, ambassadeur Union Samteny Azay ary fantatro fa tena manongila ny tsofina daholo nareo iteny hoe ahoana moa ny asa ino amin'ny teny zany ary dia vao miary tena manamafy hoe miomana fa hipoka aminao zany zay ary efa midona aminao dia sao dia mba tratran'le tena hoe médecin après la mort zany hoe efa tratra ianao vao tonga saina dia ny mbola tsy migadona eo ampelantananao ny fahatongavan'ny zavatra tsy maintsy hisy eo aminao dia maiza mihaino azo zatra teneniko zao ary avy hatransika dia ambaly avy hatrany mahitsy be hoe maninona no laza fa tonga ny farany dia tsotra kely io risi manao ny ataon'io ny atao hoe efa miditra ny andro farany zao. Tsindriko mafy ndre mandeha io Russie efa manao ny ataon'io io ady Ukraine io dia no efa fiandohany hoe manomboka ny ady eo amin'izao tontolo zao ary mimany ianao hiatrika an'izany ary tsy misy aresan'ny Russie izany nareo novinoviny andeha daholo amin'izay ny fanazavana fa eno tsara ary voalohany indrindra aloha dia ny zatra ho resahany eto dia ilay tompony hery ilay tsy hainareo tsy fantatra nareo ary tsy hainareo ohatrany amin'ny anarany ary tsy fantatrareo ohatrany amin'ny momba azy fa ilay tompony hery sy ny fahefana no efa nandefa teny fahamantarana hitany masonareo fa tsy norarahinareo. Ilay tompony teny sy ny tompony aina sy ny fanahy sy ny hery rehetrarehetra na ny tamaso ny tsy tamaso efa nanomeny fahamantarana anareo fa nambanianareo ary tena nataonareo tsinitsinina ary lazainay mihitsy ny hoe niviry avainareo izay nytenenina nefa ny marina ny teny izay tompony teny izay ilay tompony atao hoe soratra masina any Jiosy izay miomany ianao fa tsy mety ho tanteraka izay nytenenina na mety aminao na tsy mety aminao na mahafaly anao na tsy mahafaly anao dia tena miteny anao mihitsy ny fa tsy maintsy ho tanteraka izay tenenina menoany aloha ny fanaporofony ianao menoa ny fanaporofona zany izay no hitenenako anao hoe tsy maintsy ho tonga aminao io na tianao na tsy tianao ary tena confirmation 100% teniny zany ambassadeur Union Ziadia zany à 100% de garantie ary ozy ny hoe sans bavure mihitsy sans bavure eny ary ny fanazavana izay tompony izao teny sy fampianarana sy fanazavana zao hoe hiatra aminareo ambonin'ny tany ty teny ity ary tonga izany fotoana izany. Ny zanak'Israely reheny no hitondrasako ny tantara hoe hitanareo tsara naninona ny Amerikanina sy ny Frantsay ary ny Alemaina sy ny Anglisy no niarany rotsaka ny ambony ny Amerika ny Israelianina tamin'izy hotifiriny Iranianina teo ary tena notifiriny Iranianina izy fa tsy nisangana zareo fa niezaka mafy daholo ny Amerikanina sy ny Frantsay ary ny Anglisy ny Alemaina niaraka ny ambony an'zareo satria naninona izay lazaiko tamina hoe misy tompony ty tany ty ilay tompony ty tany ty no namoaka baiko hoe ambeny io Israelianina io izay le ho ampianariko anao nanomboka tany io teny io nefa niatra ary mbola le teniny koa ny no milaza hoe miomany ianareo fa hitaloza amin'izay nareo olombelona ary tsy misangy io teny io zay aloha nitombotsika anazy hojerevantsika daholo ny tenin'io Andriamanitra raito hoe Yahva iny hoe dada malala Yahva ao anatin'ny soratra masina fa le soratra masina tsy tianareo fa ao no mandrafitra ny tantaranareo olombelona ary zay no natongavany ambassadeur Union Ziadia ity aminareo iteny ny fiafaranao iteny ny fanampitenanjoanao
ary ho tonga senao iainao zao teny marina sy afatra omenanao zao. Ary raha mety miaina anao fa saingy tsy fantatra aloha na iainanao tsy fa ny endra mahitany loza de mihery le dala kosa no mandroso kavo. Amaky teny atsika ao anatin'ny soratra masina ny fahatanterahany zany teny zany hoe manina ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy sy ny Alemaina niara-niaro ny Israel. Ny tena marina voadidy izy ary nandidy azy de zao maniraka anazy zao. Ny nandidy an'ireo de za hitanareo ny rahana teny aminareo zao ary tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena Amerikanina Joe Biden, tsy mahafantatra an'izany le chancelier allemagne Olaf Scholz, tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron, ary tsy mahafantatra an'izany lay premier ministre izy moa Anglisy sy ny mpanjaka Anglisy. Fa nefa de mandeha anaraka ny teny zay nambary izy hoe ataonareo ty, fa tsisy mahafantatra hoe misy mibaiko izy. Ary mibaiko n'ilay mibaiko azy tsy azo tovirana mihitsy ny eny fa na ianao koa aza tsy afaka manohitra an'izao teneniko zao ianao na iza fa olombelona ihany anao ka tady ity fa noforonina de noho ny teny ilay namorona anao fa tsy afaka nikofoka mihitsy na président Amerikanina fa tsy maintsy nanaraka ny teny ilay tompony zao teny zao, tsy maintsy nanaraka ny teny ilay tompony zao fanambarana zao. Tsy nafantatra ihany koa ny filoham-pirenena Frantsay, ohatr'izany koa ny Alemaina, ohatr'izany koa ny Anglisy, tsy izy mety niaraka tamin'izany fa de niaro azy fotsiny Israelianina. Fa nanina tsy navelona ny daroana teo reo. Fa inona ny antony tsy maintsy niazaka zana ny daroana ny izy moa ny Israelianina. Nefa be dia be ny firenena mba mamparely tsy arovana. Satria maninona? Ary maninona tsy mba niazaka zana ny arovana ny Ukraine? Nefa ny Ukrainianina zay efa mitarainy efa firy taona hoe mba meo fitaovam-piadiana zay. Naninona tsy narovana izy? Fa maninona ray niazakazaka nakany Israel nefa niaro Israelianina? Zay tsy niady raha tsy voaingana kely teo ngamba zay vao nisy ray volana latsaka zay. Zany no niazaka zany. Fa maninona tsy mba niazaka zany ilay Ukrainiana efa maty daroka ny bomba nataon'ny Rosianina? Inona ny antony zany? Minanao ny valiteny satria tonga niady lehibe farany sarotra aminareo niaro Ukraine zany. Ary tena lazaiko mihitsy ny hoe adalany zay mitsofoka ao. Na ho atsika ry hamaky ny teny a. Hojerevantsika voalohany indrindra zany ny tenin'Andriamanitra aloha ao amin'ny hoe naninona zany nina moa ny tanteraka ty teniny mandeha ty ary maninona no manizigiza ny ambassadeur-ny Saziadiava migadona eto ambonin'ny tany ny ady lehibe fahatelo tsisy masaha manakana ary tsy ho voasakana ary tsisy hery afaka manakana. Miditra izy tena tsisy masakana intsony, tsy misy hery na fahefana na iza afaka mampijanona ny intsony. Tadidio tsara ny tenin'ny ambassadeur-ny Saziadia zay manao sini ankehitriny ilay naniraka azy, ilay Yavaseo Soa, ilay tsy tianareo ary sady tsy fantatrareo nefa tsy te lalako nareo fa manao sini zany naniraka azy zany hoe miomany ianao fa hiatra io na mety aminao na tsy mety aminao. Ary zao fanambarana zao dia tadidio tsara fa efa tany amin'ny 2003 nisy an'izao filazana izao ny amin'ny zatra ho ataon'ny Russia. Ary ho an'ny eto Madagasikara manokana moa dia efa nahaino an'izany histoire efa hatramin'ny ela ny teto Madagasikara. Ny firenena malagasy efa nahaino an'izao histoire zao efa hatramin'ny ela fa ianareo aty ampitan-dranomasina ny tsy mba naheno an'izany. Ary zany no ampandrenesina anareo an'ilay tantara hoe ity le sary efa niseho ary dia ho ampahafantaranareo maiza miaino fa manjoatra ny atokantranonao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny asanao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny vinao privénao mihitsy ty teniko ty satria miatra ny farany, tonga ny farany. Ovaketsikara ny manomboka amin'ny tantaran'ny Israelianina eo ny angaitsika anazy. Ny tantaran'ny Israelianina, ny zavatra nanjon'ny Israelianina zany ka natonga ireo Israelianina reo ambenana manrakandroany. Izay mihitsy mantsy io tiako taritiny hoe inona moa ny antony tokony ambenana anazy? Raha misary dia firenena miteraka problème izy.
ka inona no tokony iambenana anazy? Maninona tsy mba le palestiniana no narovana raha misary anankiray satria efa misy olona efa 33 000 ngamana izy raha diso misy any olona efa maty. Tsy zany ve ny tokony arovana par rapport amin'ilay israeliana zay teo hoe misy 1200 ngamba maty ny civil? Fa nataontsika hoe mba maso tsy miangatra ohatsiny a. Rehefa mba samy feno 1200 na 1500 na 2000 de tokony najanona le ady satria hoe fa mba samy maty sany olona zay. Raha miresaka fandinina tsotra atria le mamono olona ny tsy mety, fa maninona rehefa palestiniana ny vonoana de mety, fa rehefa israeliana de tsy andeha nitsangana ny aro daholo fa ny tena mipetraka. Ary maninona ny ukrainiana zay misy midariko andro manalina taria tsy mba nivonjena hatramin'izay, fa ny israeliana zay tsy de maninona akoriny nohatra de niazakazana no vonjena mafy mihitsiny ary natahorana ny hoe sao de misy mamono any reto fa maninona. Mamaly anao ary valy teny omenanao koa le hoe ka de miomana koa fa tsy maintsy amely anao ny rosianina. Ianao le tsy te an'izany mihitsy ny miomana fa ianao no tratra an'izany. Hoe naninona ny zanak'Israely ary no tratra zao olana zao ka voatery tsy maintsy ambenina hatramin'ny farany izy a. Ny olana voalohany de reo zanak'Israely rehefa nomenina ny lalàn'Andriamanitra tamin'izany fotoana menana azy natokana ho azy ireo de nididy fotsiny lalàna Mose de tsy narahany de tezitra io Andriamanitra io ka namely anazy amin'izay hoe rehefa sy tandriamanareo teniko io de ho asiko nareo. Zay zany le hojerentsika inona daholo nanjoana azy aleo aloha raha antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny boky amin'ny Levitikosy toko 220 de ny 720 sy ny 520 Levitikosy vaketsika rehetrarehetra somary oziny reo hoe mamaky baiboly ka le baiboly mihitsy ny anaporofoko aminao hoe tsy afaka miala amin'io ianao. Ary ity le Andriamanitra marina mandidiny lalàna an'ity tany ity tsindriko aminao zay, ity le Andriamanitra marina mandidiny lalàna tsy maintsy miseho amin'ity tany ity ary tsisy afaka mamaly anazy zany. Adalanareo tsy tena araka anazy. Zay le Andriamanitra marina tsy tia fahotana. Levitikosy toko 220 ovakitsika manomboka amin'ny andininy 720 sy ny 520 aloha voalohany indrindra. Lo tserikely le tentsika aloha zafady indrindra. Levitikosy toko 220 andininy 720 aketsika aloha. Ao afaka miseho amin'izay ny sary a. Fa raha tsy miheno akosa ianareo ka tsy mankatao ireo didy rehetra ireo, ary amaivonareo ny didiko na alina ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Eo zany de nametraka teny mihitsy ny Andriamanitra hoe raha ivadianareo ny teniko ary raha tsy mitandrana ny fanekeko nareo ary manohitra an'izay teneniko rehetrarehetra nareo de izao amin'izay ary nataoko aminareo. Ianao amin'izay ngeny andininy fa raiky amin'ny 30 ngambany izy no fijevantsika ny toyny. Andiny faraiky amin'ny 30 ary ka hatrany amin'ny andiny 730 hoe ity ny toyny be dehibe izy ary horavako ny tanànanareo. Fa tena rava io Jerosalema io, tena mpiteny mpanjaka ny Asiriana, ny Babiloniana sy ny maro samihafa. Ary ataoko lao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko ny anitrareo ka ankasitrahana, ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. Ary ianareo de ho aheliko any amin'ny jentilisa, ka ity mihitsy le resantsika ity hoe tena no ahelin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa izy ary anatsoka sabatra ho entiko manenjika anareo ary ny tanareo de ho lao ary ny tanànanareo de ho rava.
io zany le Andriamanitra nefa nanomboka ny teny tamin'ny Israely any. Eo anao fa tokony tonga saina hoe nga efatrano le tantà, efatrano le tantà. Hatrany no ny aingy io resaka io. Dia norohan'Andriamanitra tokoa raha ny zanak'Israely. Fa ho arantsika aloha ny teny rehetrarehetra mikasika any amin'izay ndrindray tsika aloha jeriny toy ny tantara foana satria misy tantara tsy maintsy harantsika mihitsy aloha amin'izao rehetrarehetra zao hoe zao daolo ny zahatra nitranga tamin'ireo ina moa tamin'ireo tamin'ny zahatra ny Sodoma zanak'Israely zany tamin'izay fotoana izay dia reto daolo ny zahatra hoe hamelony zanak'Israely ho vakentsika eo amin'ny Jeremia indray toko 5:20. Jeremia toko 5:20 vakitsika indray zay voninahitran'Andriamanitra. Jeremia toko 5:20 andininy 7 vonoko andininy 7 ka hatramin'ny faraka 20 jerevantsika hoe nanomboka ary ilay loza. Jeremia toko 5:20 manomboka ny andininy 7 no vakitsika. Hatramin'ny taona 7:20 nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka mandraka ny Roany dia mandritry ny 20 taona izao no natongavany teniny Yahva tamiko. Ary nolazaiko taminareo eny ny fomariana koa ka nilaza fa tsisy ny ainareo. Eo zany hoe Andriamanitra mandeha fafara tamin'ny zanak'Israely fa tsy nety ny ainy mihitsy ny Israely anina dia ohatranareo olombelona tsisy mety miaino an'ilay fahamarinany teny. Tena mitovy ihany nareo na dia efa eo ambavanareo raha ny loza dia mbola tsisy tena fa taitra fa mbola samy mbola mizezizezy tamin'ny lalakalenareo nareo. Ataovy ihany arany. Yahva naniraka ny mpamina ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Efa fomban'Andriamanitra mandefa mpitoro teny sy mpilaza teny tahaka an'izao taona ziady azy zao izay mamarana ny tantaranareo to ambonin'ny tany. Ny fomarena Kristy ka naniraka nefa tsy nety ny ainareo nanangilana tsofina ny ainy ka nanao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy nareo ary samy miala amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onina ny amin'ny tany izay nomeny Yahva Andriamanitra nareo sy nilazonareo hatramin'izay komandrak'izay sy ny maro samihafa zany. Andininy 7 dia nefa dia tsy nety ny aino mihitsy nareo Yahva mba hampatezerinareo tamiasan'ny tanareo mba hahitanareo loza. Tsy nety ny aino mihitsy ny Israely anina. Ohatranareo olombelona tsy mety miaino amin'izao io mihitsy tsy mivaky loha sy tsy miraharaha mihitsy hoe tsy mivaky loha amin'izany zay. Mimana fa tonga aminao mihitsy tsy maintsy hivakianao loha amin'izay. Andininy 9 koa izao no lazainy Yahva tompony maro noho ny tsy niainonareo ny teniko satria nareo tsy niaino ny teniko ozy izy. Dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara zeran'ilay zava-doza. Nampanalain'Andriamanitra amin'izay ny fiaina avy any avaratra izay hojerevantsika hoe fa ahoana ny fifandehan'ny ty tantara ty fa eto zany dia hoe indro nilatsaka ny loza ho any zanak'Israely ary ho voaroaka izy ala amin'ny taniny. Indro hampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna mpanompo Yahva ary ho entiko amely an'ity tany ty sy ny poniny eto mba amin'reto firenena manodidina rehetra ireto izy. Ary ho aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Io rehefa tanterahany tenin'Andriamanitra tary amin'ny bokyny Levitikos teo zany. Ary hatrahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina dia ny feon'ny vaty fikisombaly ary ny fahazavany jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana sy olonao ary ireto firenena rehetra dia ataoko manompo ny mpanjaka amin'ny Babilôna 70 taona. Zay ary le hatezerin'Andriamanitra fa nomboka ny latsaka. Tanteraka vely izy valiny diory izy niatra tamin'ny ino moa tamin'ny zanak'Israely zay loza be mahatsiravina eo andao ka vakitsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra mbola votohan'izany tantara rehetrarehetra zany dia ho jerevantsika amin'izay ny eo amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:20 andininy fa 5 sy ny 9 nitantsika ny hoe ny ino moa ny mpanjaka Asiriana namelany zareo Babilôniana namelany zareo Israeliana zafady ho vakitsika izay tena nomboka tany amin'ny zareo Asiriana namelana azy dia ny Babilôniana dia ny Mediana sy ny Persiana samy namelana ny zanak'Israely. Io zao le bokin'ny Jeremia ny teny io izy io. Dia ndao avakitsika ilay mpanjaka faharoa toko 7:20 andininy 5 sy ny 9. Mpanjaka faharoa toko 7:20
andiny fahadimy sy ny fahenina, andiny fahadimy sy ny fahenina, hoe namelony zanak'Israely tokoa ara ny hafa firenena dia nanomboka tamin'ny mpanjakany Asiriana. Mpanjaka faharoa 17:5-6 hitantsika ao anatin'io teny io. Dia niakatra ary ny mpanjakany Asiria ka nanenika ny tany ary niakatra tany Samaria ka nanao faherano azy 3 taona. Ity Samaria ity zany kapitalin'ny Israela tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'ny Hosia no nahafahany mpanjakany Asiria tamin'ny Samaria, dia nentiny baby tany Asiria ny Israely ka namponeny tao ala sy tao amoron'ny abora Gozana zany, ary teny amin'ny tanànany Mediana. Io zany dia teny milaza mihitsy hoe tanteraka tamin'ny Israeliana ny famelezana anazy. Dia tao aorianany moa nitsy ny Mediana sy ny Persiana, ny Babiloniana zany. Io fa voalazan'ny soratra masina teo nanafika izy dia sy ny maro samihafa. Andao apitsika farany zay teny zay eo bokyny mpanjaka foriny faharoa 7:20 andiny 7 sy ny 1:20. Mpanjaka faharoa 7:20 amafiziko tsara aminareo zay mo fantatra mihitsy fa tanteraka ange ny teny 7:20 eo amin'ny andiny 10 nga manomboka bakitsika. Mpanjaka faharoa 7:20 andiny 10 sy ny 7:20 teo zany nanomboka namelony Israeliana ny firenena rehetrarehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe hoenjehako amin'ny sabatra nareo. Dia io izy io ary nanomboka teo dia nielina nerana an'izao tontolo izao ny Israeliana hoe hoaheliko manerana an'izao tontolo izao any nareo. Io izy io ary no nitapitra ny 3 taona dia afaka ireo ny tanàna. Dia tamin'ny taona nafaina nanjakany Ezekia izay taona fahasivy nanjakany Hosia mpanjakany Israely no nahafahana ny Samaria. Ary ny mpanjakany Asiria dia nitondra ny Israely ho babo tany Asiria ka nametraka azy tao ala sy teo amoron'ny abora ony Gozana ary teny amin'ny tanànany Mediana. Eo zany nanomboka niparitaka amin'izay ny zanak'Israely tratran'ny faherano misesy tany dia nielina nerana an'izao tontolo izao ny Israeliana nanomboka tamin'izao fotoana izany. Izany fotoana izany dia tany nanomboka tany amin'ny taona moins 720 tany ho any zany. No nanomboany zany olana ny paritany zanak'Israely manerantany satria afaka neny Asiriana dia niditra indray ny Babiloniana tamin'ny andro Nebokadnezara mpanjaka. Ho an'izay mahita tany dia mahay izany nareo. Eo niditra Nebokadnezara mpanjaka namono Israeliana, dia niditra indray avy teo ny Mediana sy ny Persiana, dia niditra ny Grika, dia niditra ny Romana, dia niditra avy hatrany amin'ny teoriana moa dia nisy nataony Hitler tena maty volotao zareo Israeliana. Tamin'ny andro Hitler hitantsika tsara 6 millions isy an'izy efa maty. Famonona natao an'ireo jiosy ireo. Ary ny farany dia isa hitantsika eo izy ny farany amely anazy fa ty tsy maintsy misy mamono reo hatramin'ny farany. Reo Israeliana reo efa vozina tsy maintsy vonono reo ka eo amin'izay sary izay mihitsy tsy maintsy misy miaro anazy mba hatongavany amin'izay satria raha tsy misy miaro anazy dia horitra io Israeliana io. Dia izay tsy maintsy erovana anazy hoe ambeny io Israeliana io. Izay na tonga ny Amerikana miambina anazy satria miambina le amely anazy farany. Hoe iza ny voalaza amelan'ny Israeliana sy amely an'izao tontolo izao. Dia tanao tsara zany fa raha misy tsy maintsy miambina ny Amerikana, misy miambina ny Israeliana, ny miambina ny Israeliana dia tsy avy ny Amerikana. Dia tsy maintsy misy fandonaniny zany dikan'izay ary ny fandonaniny dia ilay tsy maintsy amely anazy. Ka mandra-piaviny le amely anazy dia tsy maintsy arovana izy aloha sao dia lany ritra ao. Tsy haiko na araka anareo le teny na tsy araka anareo fa efa somary lasa loha kely ny teniko fa zany io tantara io. Eo ambeno izy satria tsy maintsy miandra le amely anazy amin'ny farany izy. Satria efa lasa daholo ny amely anazy teo. Mbola lava be ny histoire izy misy resaka biby mbola ampianarina antsika hoe biby avy eo anatin'ny ranomasina izay manana tandroka 7 tandroka 10 sy loha 7. Mbola ho avy zay. Fa ny tantara efa marina no efa lazavaina amintsika hoe tsy maintsy tanteraka io na tianao na sy tianao. Ary zay zao ampianarina antsika eto tokantrano hoe mahay zany mihaino sy mandray. Fa tsy maintsy tonga ny ady lehibe farany izy efa mandeha io. Efa mandeha le izy fa tsy ho tapaka intsony ary tsy azo tapahany intsony. Tsy misy herina fahefana ampitany ity mahazo manala an'io na manaisotra an'io na mampijanona an'io.
fa zay mikitika an'io mampijanona an'io no potika sorava izy. Zay mikitikitika an'io na iza na izy na hery avy aiza na fahefana avy aiza no potika sy rava. Zany le dada mahery indrindra iavano anaran'ilay naniraka an'izay adiady tonga ty aminareo ety. Tsy azo sangina ny teny etony eto. Tsy tenin'olombelona ny teny eto fa tenin'Andriamanitra mahery. Ary lay mitondra ny teniny lay tsy azo sangina. Famarina ny teny fototra zany ho voninahitry dada iavasy eo soa. Ary tsaroa fa tena fitiavana lehibe famonjeny ity. Zao tsy kely toy izay tingana ny teny hoe inona raha no mitsanga rehefa tanteraka zany teny zany a rehefa voaroaka zareo. Satria dia niditra ny Babiloniana dia nandroaka anazy, nanao sesitany sy ny karazany a dia niditra ny daholo rehetrarehetra farany mparitaka maneran-tany satria niditra ny Grika, niditra ny Romanina dia niparitaka manerana zao tontolo zao ny Israelianina dia tonga ny eran-tany, tonga hatrany amin'ny faritra avaratra zao tontolo zao, tonga hatrany amin'ireo Occident rehetrarehetra reo niparitaka ry zareo. Zay rehefa niparitaka ry zareo dia haitsika tsara moa fa ny soatra masina dia manamarina mihitsy fa niparitaka izy, satria ny soatra masina indray no ny teny amin'izay hoe avy ireno ary reo naparitaka nareo reo. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io dia niparitaka ny zanak'Israely tena voany sesitany manerana zao tontolo zao izy. Porofony zany hitanareo tsara misy jiosy any France, misy jiosy any Amerika, misy jiosy daholo ny fahatrany Ukraine any ary misy jiosy, any Russie misy jiosy. Saika misy jiosy daholo manerana zao tontolo zao ary iny le vokatry ny sesitany nazo anazy dia niparitaka ry zareo noho ny amin'ilay zava-doza nitranga teo amin'ny tany ny jiosy. Ary rehefa niparitaka ry zareo dia ny zavatra nitranga amin'izay taorinan' zany nivoaka ny tenin'io Andriamanitra io hoe ianareo rehetrarehetra zay nanaparitaka an'ireo jiosy reo avy reninareo amin'ny taniny izy, ary rehefa averinareo amin'ny taniny kosany izy dia ambeny tahaka ny fiambina ondry kely dia fiambesina ny ondry zany. Dia tareo zany reny ondry reny fa rehefa misy mpiambina dia arovana tsy ho an'ny ambody, arovana tsy ho azo ny fahavalo, ho arovana tsy hoe misy mamono fa tsy maintsy miambina eo ny tompony, fa zay natao hoe miambina ondry. Izy ireo mantsy mora misy mamono reny. Ho an'ny biby izy izy malefaka kely dia mora maty izy dia tsy maintsy ambenana zany le ondry. Dia hozy ho Andriamanitra marina sy mahery io zay tsy azonao divirana ny teniny hoe tsy mahafantatra an'izao Joe Biden président américain, tsy mahafantatra an'izao Emmanuel Macron président frantsay, tsy mahafantatra an'izao lay prime ministre Allemagne, ary tsy mahafantatra an'izao ny prime ministre anglisy hoe ambeny io fa nefa n'izy ny ambala. Zany le Andriamanitra tompony teny sy tompony ainao sy tompony zao tontolo zao. Rehefa miteny izy dia tsy misy mahazo mamaly zany. Tsy maintsy manaiky daholo nareo fa olombelona ihany nareo ne tadidio fa olombelona ianao, olombelona kely ianao fa tadidio, misy mpamorona anao. Dia aza miteny hoe ahoana moa ianao manana fahisena miteny ohatran'izao, mbola ho hainao zany aoriana kely fa mbola tsy androany tsy am'rapitso, fa ho hainao amin'izay izy le miteny aminao sy miresaka aminao. Fa fantaro ny hery sy ny fahefana mandeha makany aminao any hoe aza mikitikitika an'izao hatsarana izao fa zaranao aza mahaino an'izao fitiavana be omenanao zao. Zao fa kitsikara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Jeremia toko faraka amin'ny telopolo dia manao amin'ny andininy fahafolo ny vakitsika zany. Jeremia 31:10 ho vakitsika. Nanangena aloha mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra dia vakikety dia hitanareo tsara ny fatanteran'ilay teny dia ho tsara ty teny ty. Raha mba maheno an'izao filoham-pirenena Amerikanina tonga saina izy, raha mba maheno an'izao filoham-pirenena frantsay mba mety ho tonga saina izy. Eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra, eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra fa ny tantaranareo sy ny mandrafitra ny fiafaranareo zao tany teneniko eto zao hoe tsy misy ninona azo nareo atao ntsony fa olombelona ho anareo, namboarina, vovoky nareo, mety levona. Fa zao teneniko aminareo zao tsy levona manak'izay zao. Izy io miantry io arako. Eny oarana e teny. Jeremia 31:10. Mihaino ny teny ny avay ianareo jentilisa,
ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany. Izany ka ataovy hoe izay nampielyn'ny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandry ny mpiandry ondry ny ondriny. Hoe ianareo zay nampielyn'ny Israely reo zay nandeha fazy ny paritaka manerana azy zao zao ny amin'ny famelezana rehetrarehetra anazy tao, hoe namely azy daholo ny rehetrarehetra, any ka lasa niparitaka izy ny farany. De zao avy reninareo ianareo zay nampiely anazy io, avy reninareo izy ary angony zay le hoe zay nampiely azy no manangona azy indray sady mitandrina azy tahaka ny fitandry ny mpiandry ondry ny ondry, angony izy de avy reno amin'ny taniny zany. Ary rehefa tava verina eo amin'ny taniny izy de ambeny tahaka ny fitandry ny mpiandry ondry ny ondriny. Iza ny Andriamanitra amin'ny teny ohatran'izany ka tanteraka ny teniny. Fa nefa zany teny zany de tany amin'ny taona -500 nisy zany teny zany. Tany amin'ny taona -500 talohan'ny l'an zéro no nisy an'izany teny zany. Fa tanteraka izy ankehitriny hitantsika vao tamin'ny ray volana taona natanteran'le teny. Ny niarovan'ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, ny Rosia, ny Israelianina farany teo, niarana hitinareo. Lazao fa zatra kisangisangy zany na kisarisary zany. Niarana hitaka antsika 99% ny fiarovana nataony Israelianina ny andro firena ngeda be efatra reo, ny fiarovan'ny Israelianina tsy ho tratra ny bomba narefan'ny Iranianina. Fiza naniraka anazy efa dareo iambana ny Israelianina. Iza no naniraka ny président Joe Biden, iza naniraka ny président Emmanuel Macron, iza naniraka le chancelier allemand, ary iza naniraka an'ilay le premier ministre Anglisy, naniraka azy hiaro an'ny Israelianina. Fa inona nga prala nga reo mpianakavy. Fa maninona nanino reo no nandeha niambana sy niaro. Io vandravandry olonao io ny tenyle mahery, io ny vandravandry hitanareo io ny tenylay tompony ty tany ty, ny tompony fahefana am'ty tany ty, ary tsy misy Andriamanitra mahazo miady aminy fa potika izay miady aminy. Io ny teniny io, iarahantsika mahita ny teniny io. Hoe ambeny io tahaka ny fiambina ondry ny ondry, tahaka ny mpiandry ondry miambina ny ondry, de aokatran'izany ny ambeny anareo ny Israelianina. Fa tsy conscient président Joe Biden, tsy conscient ny président Macron, tsy conscient le premier ministre Anglisy, tsy conscient le chancelier allemand. Wala fisoritra. Mahita an'izao sary mandeha zao nefany ianareo mataitra ve mba tonga sena ve hoe ino ny ty miseho ty. Zao no lazaina aminareo hoe tonga ny fahatanterahany teny. Io ny Andriamanitra mibaiko an'izao tontolo zao. Ilay ny tenako anao hoe mba maiza miain'ny teniny. Fa io le tsy tia fahotana ary tsy manaiky mimpanota zany makany aminy. Hoe ohatra lasa toroteny ka izy tenin'Andriamanitra tsy maintsy miditra kely mba ny sainanao hoe mba maiza miaino zao famonjeny zao am'izay manomboka androany. Fa olombelona ny foronina ihany ianao fa tsy tompony ty tany ty, tsisy tompony ty nareo ny nandray azy. Fa ny tompon'ilay mandidy, io ny tompony zao. Ndroany le Israelianina tsy afaka namaly fa ndroany izy de namely daholo ny fahavalo. Reo avy areo izy hoe avy reny io de ambeny tahaka ny fiambina ondry. Aitsika tsara reo fa zany Israelianina zany ngeka tena paritaka manerana tany. Ary azy lazaina mihitsy hoe sangany amin'ny fahaizana manerana tany. De nasena naverina rehefa avy eo, niverina izy tamin'ny taona 1822 ary naverina tamin'ny alan'ny roaplanina sy ny sambo ry zareo. Nanomboka tamin'ny taona 1822 izy naverina tamin'ny taniny ary ny zavatra nafinatra tamin'izany de lasa nahazo ny faleovan'ny tenany izy. Ary ny Société des Nations namerina azy na le hoe SDN, Société des Nations, izay niova hoe ONU ankehitriny na hoe Organisation des Nations Unies. Zany no namerina ny Israelianina tamin'ny taniny.
Ary ny lohalarana tamin'izany ny Amerikanina sy ny Frantsay mihitsy. Ny Amerikanina sy ny Frantsay dia ny Anglisy, ary namerina koa ny Allemagne mba nanarakaraka tao ihany taty aoriana. Aty tratran'ilay tenin'Andriamanitra daholo averenao amin'ny taniny io. Ny Allemagne moa tsy afaka nanao ihany satria zareo raha mbola namono ihany taty aoriana. Mbola nanao abibiana ihany koa zareo tany aloaloha tany. Zava misy taolitaoly fa tsy moa tsy hiditra lalina mihitsy ny tena marina mizatra an'izao tamin'izao fa tena namono zany reo tena izy ary voaterina merina rehefa avy eo. Ka noho ny izy voaterina merina izay indrindra no nahatonga an'zareo hoe miambina azy. Ka rehefa tao anatin'ny tarika ny Amerikanina moa izy ny lehibe rehetrarehetra dia niambina daholo amin'izay na Amerikanina na Frantsay na Allemagne na Anglisy tsy zehetra taritarika niaraka tao. Samy niara-niambina ny Israelianina daholo farany teo. Lazao ary raha tsy tanteraka izany teny izany. Zay ny valianao voalohany ilay miteny hoe aiza ny mahaposibla ilay hoe Rosianina hono no tsisy marisy. Zay aloha valio. Ary raha naherina tokony sakananao izany teny izany tsy handeha. Reo filoham-pirenena ngeda be reo nefa tsy nasakany an'ilay teny fa izy koa raha tsy mahala hoe voabaiko anie fa misy ny baiko. Ary le mibaiko ny lohanareo dia zao naniraka azy ao. Alay naniraka no mibaiko ny lohanareo olombelona fa nareo tsy mahay. Zany no tonga na miteny hoe mba mahay iza mihainao zao teny zao aza be famalina. Aza be famalinina fa mahay iza miaina. Fa na ny manam-pahaizana ary tsy tonga saina tamin'izao teny zao nefa izy miatra. Ny mpandinika rehetrarehetra mba mitady hevitra efa ahoana fa izy miatra. Ary samy gaga daholo hoe manino ny Israelianina narovana nefa ny Ukrainianina ary tsy mba rovana. Nefa raha ny be ny maty ary ny be maty ary any Ukraine tsisy miara. Raha tsy menimenina le président Ukraine hoe efa tsy mety tsony kosa ngeny ataonareo e. Ary mahita ny fiazaka zany Russie miditra amin'izay vao tonga saina. Nefa le Israelianina tsy maninona narovana tsara mihitsy. Eo izy manana fitaovam-piadiana. Mbola narovana ihany. Zatra mahavariana be mihitsy zany. Ny Israelianina manana le moa misy an'le dôme bouclier zay ny anarany zany. Tena mahavita miady amin'ny rehetrarehetra miaro tena amin'ny misily. Fa mbola nampiana fiarovana foana. Satria maninona? Satria le tenin'Andriamanitra hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry izy io. Ambeny tahaka ny fiambina ondry izy dia nampiarina. Ko raha ny filoham-pirenena manerana ny tentaniny monsieur le ngeza-be reo raha moa nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ianao. Izy ianao izay mahita sy mandrea io no monsieur mamaly. Fa misy daholo io teniko io e. Misy daholo le teniko izy ianao zany ny amaly an'io. Fa raha vao io zany no nitranga aza mamaly tsony ianao. Metimety aminao idio amin'izay ny vava. Izay metimety kokoa. Dia maiza mihaino ny teny marina amin'izay a. Enao le fampianarany eo soa. Enao le fampianarany eo soa fa fitiavana anao daholo zao teny zao. Fanaporofona aminao hoe tsy misy afaka miala amin'ity Andriamanitra marina teny e. Fa tenina voakan'io Andriamanitra io dia niatra daholo ny tiako teneniny. Ary ny filoham-pirenena Amerikanina, Frantsay, ny Anglisy sy ny Alemana tsy mahafantatra hoe misy tenin'Andriamanitra mandeha eo. Dia io tenin'Andriamanitra io nge no aplikeny zareo. Ary tsy misy afaka mamaly mihitsy ny satria manjary raha misy miady amin'izao ny Israelianina dia nitranga eo manjary tsy voary izy dia mety hopotika dia tsy ho avy nefa lay anapotika an'izao tontolo izao sady anapotika anazy. Satria le ho farany amelin'ny Israelianina eo dia sady amelin'ny Israelianina no amely an'izao tontolo izao. Efa izy io hitantsika miady ao Ukraine io izy. Russie zany teneniny zany. Ho avy izy amely anareo rehetrarehetra fa tady io izay teniko izay. Tsy misy miady aminareo. Hainao indray ny fanaporofona. Hiditra amin'ny fanaporofona tsika aloha jerevantsika indray mandeha ilay teny hoe averenao amin'ny tany ny Israelianina. Ary rehefa niverinao amin'ny taniny izy dia namoaka baika io dada Iava io hoe aleo izy tsy hizara roa intsony satria hizara roa izy taloha. Dia ny Joda sy ny Israelianina nizara roa zareo taloha. Dia aleo izy tsy hizara roa intsony fa ho anankiray ihany ny firenena. Iza no afaka mandidindidy ohatran'izany na tsy io Andriamanitra io.
rehefa niverinao amin'ny tany tokoa ny Israeliana dia tsy mba nizara roa fa anankiray ihany ny firenena. Nareo jerevantsika le teny hoe nizara roa tokoa izy tany aloha tany a. Nareo ke jerevantsika izay teny Andriamanitra araka ny mpanjaka voalohany toko voalohany mpanjaka voalohany toko 140 29:40. Mpanjaka voalohany toko 140 hoe nizara roa reo fanjakanareo tany aloha tany, toko 140 dia 9:20 fa 30. Manjaka voalohany toko 140 9:20 ka hatrany amin'izay hafarany ao. Ary tamin'izany andro izany raha niova, raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboamy, dia nahita azy teny an-dalana ary ahia Silonita mpaminany, satria resaka mpaminany foana ty mandeha ity. Teo izy ianao ary ianao koa izany ve mpaminany matoa miteny ity teny ity, ho hitanareo eny fa aloha arahana fotsiny teny. Dia nahita azy teny an-dalana ahia Silonita mpaminany, ary ihany tafo lamba vaovao, ary izy roa lahy ihany no tany an-tsaha. Dia noraisy ny ahara ny lamba vaovao izay notafiny ka notsiariny 12, ary izy tamin'ireo Jeroboamy. Raiso anao ny tapany 10, fa izao nolazainy avahan'Andriamanitra ny Israely. Indro izao efa nendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanany Solomona, ary omeko anao ny firenena 10, nefa ny firenena iray dia mbola havela ho azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanompoka sy Jerosalema, tanana izay novidiako hatramin'ny firenena Israely. 7:30 satria efa nafoy ahy izy ka niankoaka teo anatrehany Astarta. Ty zany lay mpanjaka Solomona zany lasa nivadika nanompo sampy, dia tezitra Andriamanitra dia nizaraindreo ny fanjakana. Zay le izay sikeno niankoaka teo anatrehany Astarta andriaman'ny baviny Sidonianina, ary Kemosy andriamanitry Moab, ary Milkoma andriamanitry ny tanàna Kiamona, fa tsy nandeha tamin'ny lalako hanao izay mahitsy eo imasoko sy tandrana ny didiko sy fitsipiko tahaka ny Davida rainy. Nefa tsy esorika eo an-tany avokoa ny fanjakana rehetra, fa ampitoeriko mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'ny Davida mpanompoka izay novidiako, satria izy no nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esorika eo an-tany ny zanany kosa ny fanjakana, ka omeko anao nefa ny firenena 10 ihany. 9:30 fa firenena iray ihany no omeko ny zanany, mba hisy faniloan'ny Davida mpanompoka eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanana izay novidiako ahy hametrany eny anarako. 9:30 tiany tantarany hoe misy mihitsy le nizara roa izy ary ianao no alaiko hanjaka amin'izay rehetra iriny fananao ary ho mpanjaka amin'ny Israely. Zay keto zany dia voalaza amin'izay hoe ny eo ajanona sesary amin'ny taranaky any amin'ny Solomona zany dia Joda sy Benjamin. Zay le izy fa ry amin'ny taranaka Israeliana kosany dia hoentiny ty eto hoe Jeroboamy ty ary ny fanjakana ny firenena 10 Israely zay ny hoentiny ny taranaka 10 Israely zany nizara roa zareo. Dia zay na tonga hoe lasa nisy ry Israeliana ary nisy ny atao hoe Joda sy Benjamin no miaraka, ary ny kely ny Israeliana 10 amin'ny ilany fanjakana ray, 2 eo amin'ny ilany fanjakana ray, ary miady tsy akijanona mihitsy ny mora eo hatramin'izy voany sesy tany mbola miady ihany izy. Dia tany misy dia rava-tany zany. Dia namoaka teny amin'izay Andriamanitra hoe rehefa miverina izy dia atao fanjakana tokana. Dia hitanareo hoe lasa Israeliana tokany amin'izao, fa tsy misy tsony le Joda sy le hoe Joda sy Israeliana, rava le izy zany, tsisy azay tsony. Dao raha vakitsika amin'izay le teny Andriamanitra kasika amin'izay any bokin'ny Ezekely no vakitsika. Ao jerevantsika kely bokin'ny Ezekely toko 7:30 andininy 2:20 no vakitsika avy hatrany amin'ny anaran'ny Hosoa. Ezekely 37:22. Ezekely toko 7:30. Ezekely 37:22. Aleotra dia vakitsika andiny 20 hoe famerenana ny Israeliana amin'ny taniny.
manomboka amin'ndraiky amby roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo. de lazao aminy hoe izolona izay ny avatompony maro. Ino zao aka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa? Io ary le teny hoaraiko avy any amin'ny jentilisa zay naleny eny hangonoko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny tanina. Ireo averin'Andriamanitra any amin'ny tanina zany, iny le teneniko teo. Ary ho ataoko firenena ray any amin'ny tany izy de any atendrombotriny Israely, ary ho mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy saraka ho fanjakana roa intsony. Tena tanteraka mihitsy rehefa niverina am'izay ny Israely ihany tao amin'ny taniny, tsy nisaraka roa intsony fa anankiray ihany. Mbola ilaza fe ianao fa mbola maherin'io Andriamanitra io ianao. Fa izany teny rehetra zany ange de nitranga daholo hatrany amin'ny fiambinana ny Israelina mandrak'androany hita amin'ny masonao. Izy lasa tsy firenena roa fa firenena anankiray hita amin'ny masonao. Ary am'izao tsika miteny zao de ny Israeliana de taritin'ny Andriamanitra Benyamin Netanyahu. Izy ny prime ministre Israeliana zao zay mibaiko sy mitazona fahefanao. Ilaza venao fa mbola maherinao zany Andriamanitra zany. Ilaza venao fa mbola idefeny zany Andriamanitra zany. Samy mieritreritra tsika. Fa zany le teo Andriamanitra amin'ny teny ka tsisy masakana ary milaza ka tsisy matohitra. Mbola maly venao mbola maherinao zany Andriamanitra zany, nevany de hitanao maso tsara fa tsy anankiroa intsony ny Israelina am'izao tsika miteny zao fa ray tokana izy. Ary misy président anankiray ao aminazy ao am'izao, ary premier ministre anankiray, ny firenena anankiray. Tanteraka eto amin'ny masonao zany, teniny zany tanteraka zany. Ilay Israeliana naverinao amin'ny tanina tanteraka zany, miokanao teo ny daty tamin'ny 1822, ary Amerikana ny olara namerina azy tao, de izy io miambina anazy io. Ary ambeny takana fiambina ondry, de niambina tokoa ny Amerikana, hitantsika teo rehefa hotifirnirany ihany izy tamin'ny ray volana latsaka teo niambina ny Amerikana, niambina ny Frantsay, niambina ny Anglisy, ary niambina koa ny Alemana efa mba nitsofoka ny antsehatra. Mbola maly venao? Hoe mbola misy maherinao zao Andriamanitra toyko aminao zao. Fa io le tsy tia fahotana, io le tena za tsy mihaino mpanota. Ary zany ny ampianaran'izao zay ady azy ao, ny taonanao tsy ho mpanota, mbo tonga am'izao fahamarinana lehibe zao. Ary io Andriamanitra io am'izay no ny teny hoe miomany ianao fa ho resiny resy daholo. Ary tsika hiditra am'izay sehatra zay am'izay. Hiditra am'izay sary zay tsika hoe maninona ny voateny am'izay Rosia hoe tsy afaka miady am'izany nareo. Tsy afaka miady am'izany na ny Amerikana fa raha vao miady am'izany de potika nareo de meko mivalony potika. Biby tsy azo edivana zany Rosia zany. Zao fanambarana zao de efa tany amin'ny 2003 zao no nisy tato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ty. Ary tsy ninonionona mihitsy ny tato ambony tany hatramin'izay. Zao vao tonga saina zay nandre. Nareo ny ampetan-dranomasina moa zany de be famaliana be indray hoe aiza koa ny ampiasany zany. Ka nareo tsy nafantatra ninona. Tsy omena tsiny eny amin'ny lafiny iray. Ka tsy nafantatra ary moa nareo. Saingy efa ampahafantarany zay ady anareo ankehitriny ambasadavaneo zao. Fa zany tantara maiko anao zao de efa tany amin'ny 2003 daholo zany. Io momba an'ity Rosia ity. Tadidiova tamin'izany taona 2003 zany de mbola voavy hipotika izy anie. Tsy matanjaka ny Rosia tamin'izany 2003 zany lazaiko anareo. Ary zany moa tonga ireo tsy mino anazy mihitsy hoe io dia vitana potika ny Amerikana zao tontolo zao. Potika ny tsara mihitsy io. Lazaiko anareo mihitsy fa tena tsisy dikany ihany manapotika an'io. Biby ho hitanareo. Biby ho hitanareo. Tsy midera Rosia korony zay raha miteny eto ny sanatry. Tsy midera nizaniza fa le Andriamanitra anay midera anay. Fa ny teny no tsy maintsy tanteraka na tina na tsy tiana, de zay omena anareo manome hafatra zay ady hoe miomana fa tsisy hevitra intsony. Ary zanareo nahitany hoe rehefa misy trano mirehitra ka misy pompier atsona gne. Le pompier venao aty satria misy trano mirehitra. Rehefa tsy miantso anao de may anao. Ary ohatran'izany ty, rehefa mandeha ty iteny ity ny fanavotana anao. Ity teny ty no manavitra anao sisa. Maiza manavy tena fa tsy maintsy miato io na tena na tsy tia. Tsy maintsy miato io na tena na tsy tiana.
de hiditra am'izay tsika hoe maninona zany no ny teniny ambassadeur-n'eo sao hoe tsy afaka miady am' Rosia zany nareo valona atra tahaka n'io teny tsy azo ny valiny io mihitsy ny ko le nytoaran'ny israelianina de io andriamanitra lehibe izy naniraka anay io ihany koa no miteny azao fanambarana zao aminareo ary maiza miaino nareo maiza miaino maiza miaino ovakitsika ny ten'andriamanitra ny bokyny Jeremia indray toko voalohany Jeremia toko voalohany andiny fefatra ambiny folo sy ny fadimy ambiny folo vakitsika voalohany miaino daholo tsara tsika etretra fanaporofona amintsika hoe tsy maintsy tanteraka ny teny hiditra eo am'resaka Rosia indray tsika hoe ahoana hoy ny lazanao fa tena tsy azo reseny io ka ohatran'le teny teo ihany io raha afaka nanohitra an'le teny teo nareo de afaka manohitra nyity teny ity fa rehefa tsy afaka nanohitra an'le teny teo nareo de tsy mahazo manohitra nyty tenyko ty ihany koa nareo dikan'izay Jeremia toko voalohany daoge no tsika tsara mihitsiny de samy mandinika tsara sy mieritrehitra hatrany amin'ny mpanjaka ny tany hatrany amin'ny prime ministre manerany tany hatrany amin'ny rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao samy mandinika tsara manoloana zao teny zao hoe manahoana ianao manoloana ty teny ity fa tsy maintsy miatra ty teny ity na mety aminao na tsy mety aminao de tsy maintsy miatra le teny Jeremia toko voalohany manomboka midininy faefatra ambiny folo de hoy ava tamiko iroatra avy any avaratra ny lozanjo ny ponina ny lozanjoa ny ponina rehetra amin'ny tany zany hoe miomany ianao zay ponina eto ambon'ny tany fa avy any avaratra ny loza amely anao amin'ny teny frantsay moa de hoe septentrion any amin'ny extrême mihitsy ny voalazany tenin'andriamanitra ihany koa any amin'ny teny frantsay any ary nateo septentrion de any amin'ny farany avaratra am'ty tany ity ary raha maka ny avaratsika am'ty tany ity de rehefa maka avaratra ianao ny eto amin'ny sohatra masina foana satria le sohatra masina foana zao no tanteraka ny teniny hitatsika io izy io de aleo mihitsy maka ny sohatra masina référence am'izay rehefa mijery hoe aiza moa zany ny afovoany raha ijery ny afovoany am'ty tany ty de Israel ny afovoan'ny tany ndray tsika maka ny bokyny Ezekiela 38:12 aroantsika hoe aiza zany nijerevana ny santa raha ohatra ka miteny ny sohatra masina de meko anao indray ny valiny Ezekiela 38:12 vakitsika aminarany eo soa ny tantarany zanak'Israely Ezekiela 38:12 mba amapy sy androba ary amely ndray zay efa rava saingy vo misy ponina ankehitriny zao io zany le israeliana nyverina amin'ny tany hoe zao misy ponina izy ary ny firenena zay nangonina avy tany amin'ny jentilisa tsy izy le firenena nangonina avy any amin'ny jentilisa fa Israel ary niary omby sy fananana de ireo zay mitoetra amin'ny fohibeny tany ny fohibeny tany zany amin'ny soratra masina tanteraka io daholo ny teny de Israel ny atao hoe fohibeny tany Israel ny fohibeny tany ka raha vo miresaka hoe any avaratra sy atsimo sy atsinanina andrefana de Israel foana ny repère araka ny teniny io andriamanitra marina tsisy afaka mamaly io ko ny président amerikana rio nanaraka automatika tsy afaka namaly président frantsay nanaraka automatika tsy afaka namaly izy filohan'ny européanina zao union européenne izy ny lehibe ao nanaraka automatika ny anglisy tsy afaka namaly manaraka automatika ny Alemanina tsy afaka namaly rehetrarehetra zany tsy afaka mamaly de anao no izany mbola afaka maly ianao tananao mieritreritra am'izany teny zao a tena tsy misy azo ivaliana mihitsy ny le teny ka raha miteny hoe veny avaratra zany de ny centre zany Israel ka iza zany le ho avaratra de rehefa jerevantsika ny eo amin'ny avaratra de ny avaratra ny Israel ne Moscou Russie ndao tsika ijeren'zay sary zay vetivetika atro ny manana sary taninao de tsika misy sary tany ihany ty atsika ampiasaina tsy haiko na tonga ihany tsika io ary izy io
de ty zao Madagasikara, de ty zao a eto zao izy moa, ty zao any Israel zany ty, io zao Liban, de ty Israel ty a, io Israel leo kapitentsika mihitsy normanie atika, ataontsika normatika izy a, de amizay tsy afaka mihetsika zany zao io, de miakatra tsika any ambony a. De ny ato ambany ny ambony niakatra zao sary, niakatra ny sary a, de jereva amizay fa tonga aty Rosia tsika rehefa kelikely io ary Moscou eo ambony io, nampidiniko mahitsy ohatran'izao mihitsy le izy a, de trany de io varavarabe eo amizay a Moscou io ito Russie ny eo ambony eo rehefa mijery nareo, io Russie voilà, avy miteny Moscou tsy ma de fantatsika fa Russie ny dikan'izay, io izy io ny tany Russie io, nahita Moscou tsika teo mantsy io izy teo ajefanao tsara io hitantsika teo izy io fa tsy taiko ndreny naleny teo nakaiza nga izy teo lasa mihitsy ny izy teo zao le vetsika le mandeha zao a, de io izy io, de raha mety ato ambantsika zao a, de io Israel ito io varavarabe io Israel ity ambany ty io Israel zao itazanjareo io Israel io, de miampiakatsika amizay izy a, ataotsika tsy mihetsika mihitsy fa de miakatra fotsiny makantana satria ny avaratra moko ambony ny dikan'izay any ambony a, de fa tonga ambony atsika hitatsika tsara amizay fa Moscou no mivandravandra be ato ambony ato amizay. Lasa ny evakarenana rendreny saritsika izy ty io lasa ny ambony loatra teo, io izy io Moscou a avaratra rehefa miainga avy ety ambanitsika de any farany ambony eny Moscou ny eo ambony eo sy ny tanin'ny Moscou de tapitra zay, de io le voalaza sotra masiny hoe any amin'ny farany avaratra ny loza mely ny tany rehetra, avetsika vakina amizay le izy teo orany. Jeremia 1:14 eneo angety ho anareo rehetra zany hoe de miomana zany efa miteny zay ady hoe ho avy ny loza mely ny tany rehetra ka de miomana fa avy any avaratra le izy a, any amin'ny farany avaratra ohatran'lasan'isy couleur mavomavo tampoka sa zao mihitsy ny couleur izy io, de hoy avary tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjony tany any ponina rehetra amin'ny tany, de mbola eno le teny a fa indro tsoko ny fihena rehetra amin'ny fanjakany any avaratra hoy ava, de atonga izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anoloany izy teo pitika teo izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anoloana ny vavahady ny Jerosalema avokoa, hamelezany manda ny rehetra manodidina sy ny tanana rehetra ny Joda. Any hoe mazava be zany fa tena mivadika mihitsy ny tantara ny tena marina eto hoe ho avy ny fihena avy any avaratra ary amely ny tany rehetrarehetra mihitsy izy a, ary tena hatrany Israela ho asiny daholo zany, ka eto zany de hoe amely an'izao tontolo zao a ilay fanjakany avy any avaratra. Eto aloha izy de mbola tsy fantatsika hoe izy io fa ho tenenina izy eo avy hoe Rosia ho tenenina io Rosia. Eto aloha izy de mbola manazava fotsiny hoe misy fanjakana avy any avaratra amely, de avy any farany avaratra izy ka Rosia no amin'ny farany avaratra io hamely an'izao tontolo zao, de io izy io fa mamely anareo io izy mamely ny Ukrainianina sasa ataony nina tsony izy no mitarika anazy tsy olombelona, zany de mamely valy anareo tsy olombelona, ny mitarika an'io sary io de tsy olombelona ka mba tonga saina lovaka etsy ary Isia 14 Isia toko 4:10 ovaka etsika aminao 2:12 enio tsara ty Isia 14:12 zany a vakitsika
voninahitra tady Vasosoa. Indray latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanakiny maraina. Etrany dia misy fitarikandro ka kitana moa hoe fitarikandro zany avy eny ambony eny dikan'izay milatsaka amin'ity tany ity. Ilay fitarikandro zanakiny maraina, voakapy enjera amin'ny tany ianao a. Rylay mpandripaka firenena, misy mpandripaka firenena zany milatsaka makety amin'ny tany dikan'izao. De hoe zony izy, inona ataony? Ty zany tsy olombelona fa raha voaketana zany moa dia zavaboary avy eny amin'ny lanitra ambony iny, reo extraterrestre reo zany resahana zany. Extraterrestre ty resahana ty, azareo nipetan-dranomasina nefa be dia be no mahafantatra extraterrestre, dia fa vome mahafinaritra be zany, sady efainareo le sara zany. Ianao ary dia efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako, any hiakatra any ambony any hono izy ty. Ary any ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Zany hoe extraterrestre anankiray idefian'Andriamanitra ilay mpamorona sy narilanitra sy ny tany. Idefian'Andriamanitra zany izy ty ny dikan'izao. Sady mijery any teknisiana fa miova-be ny sary. Ary ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Izany hoe tena midefian'Andriamanitra tanteraka mihitsiny izy zany a. Dia no tsara nkeny zatra teneniny hipetraka eo ambony, hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ao. Zany hoe raha ny voalazany tenin'Andriamanitra eto zany dia ity extraterrestre de voly anjeliny vadika ity, satria anjeliny vadika mihitsy indreo zany, dia tena mitady haniotra an'ilay avo indrindra izy a. Ary izy nipetraka any amin'ny fivoriana any aparany avaratra. Zany hoe hitarika ny fivoriana ny afarany avaratra izy zany a. Zany hoe reto extraterrestre zay lazainy sotramasana falatsika ty an-tany reto dia ho any amin'ny farany avaratra izy a, ho any Rosia ny dikan'izay. Atria hitantsika efa ny farany avaratra miala ny Israel nge ka Rosia. Ohatrany hoe ahoana moa ny confirmena avy hatrany fa Rosia io? Ho avy eo ny teny fa nefa tsikelikely. Dia noho nge dia hiakatra ho any amboniny avonany rano ao izy a. Eto izy zany dia hoe hitarika ny fivoriana any aparany avaratra. Mazava zany fa any ny fivoriana izao tontolo izao indray. Hivadika makany indray zany ny fivoriana izao tontolo izao. Ary hitantsika amin'izany a ny fafirodrodiny izay mahatakatra fa tsisy afaka mihetsika manoloana ny Rosia izao tontolo izao. Ny atodohan'ny zahatra ao Rosia zany lazaiko anareo fa tsy olombelona ny ao. Tsy mahatakatra an'izany nareo. Hitanareo eny ihany ny toy ny tantara. Aza mba miteny mitsaka ny Amerikana nge ny matanjaka indrindra sy ny OTAN. Valy teny meko anao non, zéro zany. Reo fotsiny tsy avela mihetsika dia tsy mahazo mihetsika. Mbola herin'ny dada Vasosoa tsy mampetsika an'ireo. Nefa n'izao efa tsy tazomina tsony izy. Izay no mahatonga an'io zatra io fa mandeha. Zany hoe hipoaka fe ny bomba nucléaire, aleloha vovonjy ianao. Fa tena ho apoaka mihitsiny io. Zany ianao fe manapoaka anazy. Za tsy niteny zany hoe napoaka an'io. Fa hipoaka izy ary tsy maintsy mipoaka izy na te na tsy tia. Ary tena hipoaka mihitsiny izy ary tsy anankiray fa maro. Hiakatra ho any ambony avonany rano ka tahaka ny avo indrindra sy ny maro samihafa. Eo zany izy le hoe tena midefian'Andriamanitra mihitsiny izy. Mpiady amin'Andriamanitra io mazava fa tsy olona io dikan'izany. Raha ianao zay olona kely hoe dia vita hiady amin'ilay mamorona anao. Fa ireo matoa mavita miady any amin'ilay mpamorona mihitsy izy miady. Biby io fa tsy olona. Zay no tonga amin'ny teny hoe ary izy le kely lasa nakany amin'ny farany avaratra e. Ka ataonao ahoana ny ady amin'ny biby? Ianao zay olona kely io. Ary le biby edivanao zahatra le avy ao amboninao. Mahafantatra zany resaka zany daholo na président américain, na président frantsay, na président ny Rosiana, na président ny Sinoa, na ny président mondial mahay an'izao teneniko zao hoe misy force ao ambony eo zay atahorany olombelona. Nefa ny force atahorany hoe biby ny atahorany fa tsy ny Andriamanitra namorona anazy. Ny namorona le biby tsy atahorany fa le biby hitany maso no atahorany. Mampime kely le olombelona tahaka ny rehetrarehetra zay mitovy hevitra aminareo le tsy tian'ity famarinana ity. Le biby namboarina indray no atahorany fa tsy ny nanamboatra le biby no atahorany. Satria matoa misy nanamboatra, iny zany ny mahery e.
nefa mahavarina nareo le namboarina eo ambony lohanareo no atahoranareo, de le extraterrestre nareo le extraterrestre mampianatra nareo ovni zany no atahoranareo, fa tsy le Andriamanitra tompony sy ny fahefana nanome azy ny saina sy natonga anazy ary tam'ty teny tany ty, zany tsy mba atahoranareo. Satria ny teny io milaza io za tsy tia mpanota, de zay le tsy tianareo zay teny zay, kanefa nganareo afaka miala am'io teny io. Ozy le olona hoe zay mipari aminao fa tsy marina zany tenina zao, aza miteniteny foana, olombelona kely any anao fa aza manao an'izany. Ary raha diso zany teniko zany de tokony tsy niaro ny Amerikanina, tsy niaro ny Israelianina, fa matoy izy niaro voadity izy ny dikan'izay, ka ianao ka mahery noho ny Amerikana, ianao ka mahery noho ny Frantsay, président Frantsay, ianao ka mahery noho ny Anglisy sy ny Allemagne, reo nge ny force ny otaniny. Ary raha ohatra anao ka momba n'izany hoe Amerikana sy ny Frantsay sy ny Allemagne sy ny Anglisy zany kireo mihitsy angeny nanaraka ny baiko ny Andriamanitra toriko aminao io le tenin'Andriamanitra tato no mibaiko anazy, de ohatry zany koa io, ity teny ty no mibaiko ny Rosia hoe ataovy ny ataonao fa tsy mahazo mijanona ntsony ianao, didiny ianao tsy maintsy manao ny ataonao hatramin'ny farany, satria tonga ny fotoana tsy maintsy manao ny ataonao ianao, ary efa ho avy ny hamalinanao mantsy. Ary lay biby ahoana moa ny ilazanao ry ambassadeur ny Osoa fa tena ovakitsika ndreny teny manaraka hoe ahoana moa ny ilazanao fa tena io mihitsy ny biby ary tena miconfirme tena 100% ianao. Ndora vakitsika ndreny teny Andriamanitra amin'ny Jeremia 6:22, Jeremia 6:22 ne jerevantsika, Jeremia toko fahenina andininy faharoambiroapolo donc enotsika tsara ty teny ty, manome toko sy andiny anareo foana de nareo kosiny mba jerevy le teny, satria manomboketsika mahita fa tanteraka daholo ny tenin'io Andriamanitra na lay mampiambina ny Israelianina io, voaray volana latsaka teo nahitantsika an'izao niarana hitsy tontolo zao, de milaza aminao koa fa tsy maintsy tanteraka ty teny ty ary tsy azonao toerina io, satria ilay nandidiny ny Amerikanina no mandidy koa tsy maintsy misy zao rehetrarehetra zao, ilay nandidiny Frantsay zay tsy fantany akoriny, ilay mandidy anazy no miteny koa hoe tsy maintsy misy ty teny ty. Tanao zany fa tena tsy azo toerina mihitsy le fampianarany Ahosoa, zany natao hoe le Andriamanitra mahery le tsy tianao nefany tsy azo edivana izy tsy misy Andriamanitra afaka manohitra anazy zany tsy mi-existe zany. Atria rahantsika mahita ny sary gaga zao ny Rosiana mety hoe misy baiko mandeha be, baiko le iziko tsy azo atao nininy zany io. Jeremia 6:22 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa, izao no lazainy ava indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany, zay ary izy hoe avy any amin'ny farany tany io resahana io zany avy any amin'ny farany tany io resahana io, zany hoe ty firenena lehibe ty zany zay hitsangana avy any avaratra dia avy any amin'ny farany tany mihitsy izy. Ka raha miainga avy eo Israely ianao mijery any amin'ny farany tany any avaratra any de Rosia mihitsy ny tsindrina ao amin'io toerana io, izy ny force ao ambony io, Rosia le izy zay efa io miady amin'ny Ukraine am'zaontsika miteny zao, efa manomboka le ady lehibe farany. Tanteraka le tenin'Andriamanitra tsy misy azonao valiana mihitsy na ny kely aza araka ny tenin'Andriamanitra zay nomenanao teo. Ary jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 46:20 manome teny be dehibe mihitsy Jeremia 46:20 donc antsika maka an'izay teny zay le Jeremia 46:20 manome an'ity teny ty mba tonga no tonga ansaina hoe tsy afaka miady am'izao Andriamanitra zao nareo olombelona fa petratrara. Jeremia 46:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa ho vonona trinarany. Lasikely fa Jeremia toko fa 10 andininy 41-42 nefa jevantsika fa mihoatra kely. Jeremia 50 41-42, Jeremia 50 azafady indrindra, Jeremia 50 41-42, jerevantsika kely ty teny Jeremia 50 lesy Jeremia 50 de 41 ary 42 de hitantsika mihitsy hoe
avy any amin'ny farany avaratra mihitsy ny ty loza mandeha amin'ny tany ty. Jeremia 50:41-42. Indro misy firenena avy any avaratra dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny farany tany. Io le izy io tsy pika sy lefina no entiny, loza be sy tsy mamindra fo izy, ary ny feony dia mirondrona toy ny ranomasina, sady mitaingitra ovaly izy, ary vohomana tahaka ny lehilahy ho ao amin'ny ady hamely anao ry Babilôna zanaka vavy. Ny Babilôna ny taranaka ratsy fanarehetrarehetra zao, ny ratsy saina rehetra amin'ity tany ity. Babilôna mpanao ratsy, miomany ianao. Avy any amin'ny farany avaratra tena matsiravina be o zareo, tsy mamindra fo izy. Ny feony zareo dia ohatran'ny ranomasina mihitsy izy rehefa mandeha, no ny amaroany dikan'izany. Zany sary rehetrarehetra zany ao tsiketra zay miainy dia tena manambara ny loza miatra amin'ity tany ity, fa avy any amin'ny farany avaratra ny loza amelin'ny tany. Ambarana antsika ny teny aza dia hoentinao misaina fa ilay Andriamanitra ny teny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry ny Israelina, dia nanao an'izay asa izay tokoa ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny maro samihafa, niaro ny Israeliana tsy ho vonoin'ny Iran teo. Zay Andriamanitra nanome baiko ary tsy azo nitoerina zay mihitsiny, ary namerina ny Israeliana ny tany koa ireo olona reo, dia ny Amerikanina sy ireo tanina reo nazo baiko mamerina anazy eo amin'ny taniny, dia tsy misy afaka namaly mihitsy na ny kely azy. Dia zay Andriamanitra zay indray no miteny ankehitriny hoe Rosia no amelanareo amin'ny andro farany. Zay Andriamanitra zay no miteny an'izay indray. Ary tsika maka an'izay teny indray, aiza mo misy an'izay teny zay zany ho vakitsika indray izy ao amin'ny bokyny Ezekiela 4:7 no vakitsika, raha ampiaratananao zany, Ezekiela 4:7. Ary etsika dia hita fa hitarika ny firenena rehetra ny Rosianina ao anatin'izany ny Afrika. Fanambarana efa tany amin'ny 2003 daholo samy fanambarana zany. Raha ho an'ny Madagasikara dia efa nenao zany teny zany ny malagasy tamin'ny 2003. Nampianarina taty amin'ny tanin'ny Madagasikara zany tamin'ny radio sy ny televizion. Radio moa ny tena nalaza be tamin'izany teto mifaritra Madagasikara, Antananarivo, Ambohidrapeto. Satria moa zany sady misy station radio, misy televizion zao station hitanareo amin'ny chaîne Yaosoa TV io, raha ty Madagasikara sady misy chaîne televizion manana chaîne radio izy. Dia tamin'izany taona 2003 zany no nivoany zao fanambarana izao. Zay Rosia tamin'izany fotoana zany dia tamin'ny 2003 dia firenena malemy. Voavy potika izy tamin'ny président Mikhail Gorbatchev, zay potika ny fanjakana Rosianina ilay atao hoe URSS tamin'izany fotoana zany. Potika izy arava ary tsy misy fahefana mihitsy. Tamin'izany Rosianina malemy be zany mihitsy, azo lazaina mihitsy tena satria nipotehin'ny OTAN izy, rava ny OTAN mihitsy zareo. Ary zay natonga ny problème hoe rehefa rava izy dia trany nataony zareo zay atongavan'ny Ukrainiana ho lasa OTAN fotsiny zao. Zay moa zany dia politika ratsy nataony zareo mpanao politika fa dia tsy mbola hidirantsika fa hidirantsika amin'ny manaraka. Dia ny zavatra nisy zany dia raha tamin'izany fotoana nalemy be zany Rosia, tsy mba nisy ny eritreritra hoe Rosia zany ka tanjaka be ohatrany amin'izao amin'ny teny zao. Valy teny omenana hoe ay koa zay Rosia matanjaka zany, rio natao mody maty. Takanao reny biby reny. Reny hitanao mody mipetraka, ohatran'ny liona, mody mipetraka io. Fa rehefa taitra ny lohany io, tonga dia matiny ianao. Ohatr'izany io. Mody maty. Fa biby. Tsy azo sangina. Efa meko anao hoe tsy olona no ao. Hainao ny dikan'izay. Ary matoa mifindrany ny fivorian'ny firena mikambana. Hoe hitarika ny firena rehetra izy. Aza manantena zany Amerikanina tanjaka zany. Émission ho amin'ny manaraka. Aratra ny Amerikanina. Zany hoe fa iny ty tenenina ka izay mihitsy n'izy. Fa marena dao zany meko anao zany. Tsy maintsy misy zany na tianao na tsy tianao. Satria ilay Amerikanina ange tsy nalala mihitsy ny misy mibaiko e. Nefa ny saodada mala iava ampianariko anao zao nanebaiko anazy hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely izy. Dia tena niatra tokoa zany teny zany. Tsaratsika mieritreritra sy misaintsaina sady mandinika tsara hoe tsy maintsy misy le teny.
io hitantsika rosianina mitsangana io fa angamo ny amerikanina samy ady amin'ny rosianina zao. Ianareo no mody miresaka ho eo fa tsy mety zany io, tsy mahay miady zany io, tsy afaka miady amin'ny rosianina zany. Ny amerikana mahay an'izany reo, ianareo fotsiny tsy mahay an'izany fa mahay an'izany reo. Iny hoe raha ny teny Ezekela 38 no andininy voalohany amaranantsika anazy Ezekela 38 de samy mandinika tsara zay nampianariko anao teo na hoe zavatra tsy honoina koa zany fa zavatra réel. Rahantsika mahita mihitsy ny sary ane tadidinareo ny teniko fa raha misy ny zavatra farany fetsindrindra eto amin'ity tany ity, ny fanjakana fetsindrindra eto de ny fanjakana rosianina, ny matanjaka indrindra eto de ny rosianina, fa io ny tena fetsindrindra. Tsisy maharaka ny ataony mihitsy nareo zay re arao foana ny zavatra ampianarika eto hitanareo ny fataterany teny am'izay io efa mandeha io izy io. Ezekela 9:30 enondray raha ny tenin'Andriamanitra zay nandeha afantaranao ny fahamarinana hoe zany hoe mbola azonao eritretina ntsony hoe matanjaka ny israeliana ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy mahasomy hafa ny otanina zany mimalemy sady didy koa zany tsy afaka mihetsika ntsony nareo, didy mandeha zany avy eny amin'ny tompony teny, miamalemy daholo ny rehetrarehetra satria tsy metsy anao ny ataony le biby na terana tsy tia lalàna avy eny am'le naharanlanitra sy ny tany zany, tsy metsy tanteraka ny teniny. Zay na toe dada Iavasy Ahosoa zanany naniraka an'ilay zandra ny Ahosoa lay zanaky ny dada Iava ziady azy hitany masonareo. Ezekela 38 manomboka amin'ny 1 jusk'hatrany amin'ny 7 de vene toy hatrany manomboka amin'ny 15 jusk'hatrao amin'ny 16 ary zay ny amaranantsika ny teny Ezekela 37 1 jusk'hatramin'ny 7 ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manatry fiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala ary naniny amelezana azy. Io la terme Rosia fa tonga ary le goga de fiantsonany ny tany Rosia ny andrinan'ny rosianina tamin'ny fotoana taloha zay. Ary magoga mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala, zany magoga zany de anisan'ny razam-be tany alohaben'ny rosianina zany. Mbola ampianarina atsika rehefa mampianatra ny momba ny am'izany resaka zany tazavainantsika daholo zany fa aleloha aranantsika fotsiny le izy. Ka ataovy hoe izao ny lazay ny avà tompony maro, indro amelanao ary goga mpanjaka ny Rosia, tena mpanjaka ny Rosia mihitsiny, sy Meseka mosoka moa dikan'izany na Moscou ary Tobala moa de zareo miaraka aminy eo. Andininy faefatra hitarika anao ka nisy masomby ny valany ranonao, matoy izy zany asiana masombia de taritina ny valany ranony, tsy mety mivoaka izy nydika zay, tsy mety miady izy. Zay ny lazako aminy hoe zany Rosia zany ny fetsindrindra. Ny antony olazaika anareo ny antony fa izao, ny antony mahatonga tsy mety miady satria raha vao miady eo izy de potika, tsy ny amerikanina ny apotika anazy fa tapitra ny androny. Zay menanao ny vahoana, raha vao izy no mitsangana miady eo de tapitra ny androny de mody mitarazorazo izy. Fa raha ny fitaovam-piadiana zany rosianina zany lehibe ny extraterrestre ao ambony ao no miaraka aminy, ary zany ny teknôlôjia faratampony raha tsy hainareo. Marina ve zany? Zana makany de hitanao le izy, saingy anao kosa mety tsy tafavelona raha hitanao zany, mamaty any ianao. Ary hitarika anao ka nisy masomby ny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra, ele hoe taritina izy hivoaka tao ary tonga zany famohanana azy tany hivoaka tao zany, didina izy tsy maintsy mivoaka am'izay, tsy mahazo mijanona ntsony izy ary tsy mahazo mitaredretra izy fa tonga ny famarana ny tantara. Nefa misy fandaminana tsy maintsy mandeha ao anatin'izay, fizy tsy maintsy mivoaka. Ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra sy ny soavaly, de ny mpitsaingy soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra, de olona marobe mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitantsavatra. Io ary izy fa mivoaka am'izay le Rosia le avy any amin'ny farany avaratra.
miaraka amin'ny Persianina. Tanareo tsara, izany miaraka amin'ny Rosia am'izao tsika miteny zao, fampianarana tamin'ny 2003 zany. Izany miaraka aminy am'izao tsika miteny zao raha tsy ny iranianina, satria ny iranianina moa natao hoe persianina. Hitantsika tsara ny fiarahan'ny Rosia sy ny iranianina. Iza moa no miaro ny iranianina am'izao tsika miteny zao hoe ny Rosia no nitsangana hoe ary raha misy mikitikitika iranianina de eo zay eo akaiky eo hiaro anazy. Tahaka ny Amerikanina miteny raha vao misy mikitika israeliana de eo zay mitsangana miaro anazy. Mazava zany fa ifandonana ny deux superpuissance. Tsy afaka ady amin'ny Rosia zany ianao ry Amerikanina. Zay avy hiteny hoe impossible aminao ny ianao an'izany. Satria ianao mihitsy nge ny lasa niaro ny israelianina e. Baiko ny Andriamanitra Yahva ino nataonao. Tsy afa-manoatra ianao fa izy ny tompony teny, izy ny tompony fahefana, tompony hery, tsisy afaka manohitra azy. De izy ihany koa no miteny hoe tsy maintsy ho avy Rosia hipetraka amin'ny toerana nametrahana azy, satria tsy maintsy hamelony israelianina izy, voalahatra hamelony israelianina izy. Tsy maintsy miala ianao ny dikan'izay. Tsy maintsy handady eo anatreny famarinana ny rehetrarehetra. Ny famarinana zay raha avy amin'io Dada Yahva io tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy tanteraka ny teny. Miaraka amin'ny ary ny iranianina zay atao hoe persianina, ny etiopianina, hitantsika ny fiarahan'ny sinoa sy ny etiopianina. Ary hitantsika ny fiarahan'ny etiopianina amin'ny rosianina ao ambadika eo fa mivantana le izy ankehitriny miteny zao. Raha hitantsika ny fiarahan'ny afrikanina rehetra miaraka amin'ny rosianina tany amin'ny taona 2003 daholo ny tenenina zany hoe miekary ianao ry Afrika. Hiakatra zany Afrika zany. Ary nanomboka tamin'ny fiakarana izy moa, ny fiakaran'ny Barack Obama tao amin'ny fitondrana, no ny voany teny hoe miakary ianao ry Afrika. Ary mbola hiteny zay ady aminy tsika miteny zao hoe aza gaga raisongadina Afrique du Sud aoriana kely. Fotoana fotsiny ny andrasanareo. Ary aza gaga ny mahita ny afrikanina mihazakazaka manatona ny Rosia, satria baikon'Andriamanitra ny ilay izy. Efa tany amin'ny 2003 daholo no tenenina zany. Miaraka amin'ny etiopianina, miaraka amin'ny libianina. Tanao? Ny etiopianina sy ny libianina efa nisy atao hoe goavana mihitsy ny eo amin'ny fatin'ny Afrika ao zao tsika miteny zao. Efa tena mivadika makany amin'ina moa, ho any amin'ny fahatry ny Rosia daholo ny rehetrarehetra ambony tany. Ary zay no mahatonga ny fahatra afrikanina rehetra zay taritiny izy moa ty Ibrahim Traoré zao no miantony rehetrarehetra mihitsy hoe hiaraka amin'ny rosianina am'izay fa oka zay ny fiarahana amin'ny tandrefana. Tenin'Andriamanitra nampianarina tamin'ny 2003 tety Madagasikara zany, tao amin'ny radio HFF amin'ny Touré Soa sy tao amin'ny télé HFF amin'ny Touré Soa, manamarina zany ny mponety Madagasikara tsy nisy zany tamin'ny 2003. Izao hitantsika izao ny fitongalanan'ny afrikanina mankany amin'ny fahatry Rosia daholo. Ny hitantsika ny zareo Wagner eo amin'ny fahatry afrikanina ao. Ary ny afrikanina zay efa mitongirana tsy mety miaraka amin'itsony amin'ny frantsay sy ny amerikanina. Ary efa tena azo lazaina hoe miantsy ady mihitsy ny ary ny ataon'ny sasany tsy te hiaraka amin'ny amerikanina sy ny frantsay tsony izy. Maninona? Mandeha ny baikon'Andriamanitra, mandeha ny baikona lefa ny ziady avy any amin'ny Dada Yahva hoe lasa hoe miaraka amin'ny Rosia satria baiko le izy. Ohatr'izay hoe ny iraniana hoe miaraka amin'ny Rosia ny arabo. Jereo raha ohatra ka nisy ny resaka petrolina, ny teny ny amerikanina mba hiara-miasa amin'ny resaka fanaovana amin'ny kona petrolina fa nilavy arabo a. Tsy nety ny arabo fa niaraka tamin'ny Rosia foana izy, niarantsika hita tao zany vaovao zany. De laza ve nareo fa hoe diso ny teny nambaran'ny ambassadeur ny Soaziady tany amin'ny 2003 zany. Maheno daholo zao tontolo zao. Ary maheno ny malagasy eto Madagasikara, maheno zany fampianarana zany. Nareo ny ampitan-dranomasina zao no maheno sy vomandre am'izao tsika miteny zao. Fa miatra ny teny. Jereo le ataon'ny afrikanina fa miala amin'ny amerikanina sy ny frantsay, miala amin'ny européanina izy. Lasa nakany Rosia izy, tenin'Andriamanitra nge io miatra io e. Tenin'Andriamanitra le miatra, inona zany no avalinareo? Inona zany no avalinareo fa tenin'Andriamanitra miatra io? Io ny ny afrikanina tsy mety miaraka amin'ny amerikanina sy ny frantsay tsony. Tena tsy pahany zareo mihitsy le izy. Mbola mamy ve nareo tsy hisy tanteraka le teny? De tahaka an'izao fatanterahany teny zao ny ilazako aminy hoe de tsy maintsy ho avy ny fatanterahany teny a, hiakatra Rosia izy efa miakatra io. Tsy hijanona intsony, tsy afaka mijanona intsony izy, ary tsy mahazo mijanona intsony izy mandrapatanteraka ny teny rehetrarehetra.
tsy misy memiady amin'izany nareo. Marana ny teny tanteraka ao amin'ny andininy fadimy folo ny vakitsika ty hitantsika teo ny miaraka taminazy ny afrikanina, miaraka taminazy ny iranianina, ny reo arabo reo a, de vakitsika am'izay ny andininy fadimy folo ka hatramin'ny fahinambiny folo hamarana antsika ny teny eto ny mamatra izy hoe zareo avy any farany avaratra, ny rosianina le farany avaratra. Ny andininy fadimy folo azy Ezekela 38:15 ka hatramin'ny 16. Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, tanao le farany avaratra zany Rosia. Raha mijery ny avaratra par rapport amin'Israël tsika de Rosia ny farany avaratra. Ary tena nitsindrina mihitsy nefa le tarika hatramin'ny andininy voalohany sy ny faharoa tao hoe Rosia, goga mpanjakan'ny Rosia. Tena mpanjakan'ny Rosia mihitsy ilay goga izay hamono an'izao tontolo zao. Mimany ianao ry Amerikana fa tsy maintsy milefy teo anatrehany. Mimany ianao ry Frantsay fa tsy maintsy milefy teo anatrehany. Ary tsy sinoa zany no afaka hibaiko ny Rosianina. Ny Rosianina raha no mibaiko ny sinoa. Raha mba fantatrinareo ny zava-doza ao anatin'ny firenena anankiray de tsy namaly nareo. Saingy nareo tsy mahalala ny zava-doza ao, fa reo filopianareo mahay ny histoire ihany ny sasany. Fa le hoe voninahitra sy le hoe rehare de tsy amanao ninina de mody mizezizezy teny fa tsisy memiady aminy. Tsy misy memiady am'reo zany. Marina zany teny zany. Ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, mba amin'ny firenena maro miaraka aminao. Fa firenena maro le ny miaraka amin'ny Rosia. Aza mieritreritra reo fa tsy maro miaraka aminy. Mitongirana makany Rosia daholo zao to zao rehefa tonga mibaiko mampandeha an'izany. Mandeha makany daholo nareo. Fa didin'ilay avo indrindra tompony teny tahaka an'izy ny teny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ny Israelianina de ny ambiny ny Amerikana sy ny OTAN. De zany koa ny teny hoe mandehana tanterao zao teny zao. Tsy maintsy mandeha manatanteraka ny teny rehetrarehetra satria efa misy koa moa mandeha raha teo fa vao mehy mafisina ny teny tanterao. Efa tamin'ny 2003 zany teny zany nandeha. Tonga zao ny 2024 mandeha ny fanatanterana ny teny tsy maintsy fiteny hatramin'ny farany zany fa didiny iayava. De olona marobe sy miaramila betsaka ary andiny fahinambiny folo Ezekela 38:16. Ary akatra ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Ho avy izy ameliny Israelianina ihany koa tahaka nataony rehetrarehetra teo ihany. Tahaka nataon'ny Asirianina, ny Babilonianina, ny Medianina, ny Persianina, ny Greka, ny Romanina, namely azy daholo rehetrarehetra. Zao ndray zany misy amely azy farany, tsy izy ny ameliny Israelianina farany fa ny Rosia. Zay no mahatonga azy tsy mbola velaka tiana fa miandry an'ny Rosia. Raha ohatra izy ka misy miketika de manjary tsy misy ompiten'ny Rosia tsony. Ka mandra-piakatra ny Rosia de tsy misy ambenana izy. Io izy io nefa eo Rosia, mimanao ry Amerikana fa tsy maintsy miala am'izay ianao. Tsy maintsy miala ianao. Tsy maintsy miala daholo nareo amin'ny fiarovany Israela fa tsy mety tsony. Elanareo miasa nareo fa tsy maintsy mandreny teny. Atsika vakitsika teny hiakatra ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Tsy maintsy ho avy zany ny famelezany zareo indray ny Israely ihany. Ohatran'ilay sary teo ihany. Ary rehefa miseho zany sary zany io izy manomboka manangona ny tany rehetrarehetra, mampiseho amin'ny mahabiby anazy izy, tsy te hafantatra an'izay rehetra mikitikitika anazy izy, fa tena ompiteny dao zay manamelingela anazy, de ny farany hameliny Israelianina am'izay zay ny farany. Roviana hono no tonga zany de mamaly am'izay ny teny Andriamanitra ao farany hoe any amparany no tonga zany. Rehefa tonga ny farany zao efa iainantsika zao nefa ny farany tsy maintsy miala Israel tsy maintsy miala ny Amerikana na tena na tsy tiana de zao ny voalazany. Ary hoentiko ameliny taniko ianao mba hafantaran'ny firena rehetra rehefa miseho masiny io natrehany aho ny amin'ny ataoko amin'ny orgoka. Io Andriamanitra iava eo am'izay amin'ny alalan'ny Ehosoa zanany zay mpanatanteraka ny teny, io ny amely anao orgoka. Melo lalana an'izany Ehosoa zany ny zandriny ziady azy hitanareo maso.
tapitra ny fampianarana androany ny filazana aminao fa tena tsy afaka miady amin'n'oko rosia io zany ianao goga mpanjaka ny rosia tsy afaka miady amin'io zany nareo ny fahendrena aleo miala toy izay potika fa tsy mahataitra-ndreo manapotika anareo olombelona tsy taitra am'izany reo jereo ny anapoteny an'ny ukrainianina zay rahalahany ary azo lazaina misy hoe dadabeny ary ukrainianina reo de dadabeny raha nyfirazahana zany resahana de tahaka ny dadabeny fa vonoany ataony fainy mihitsy tsisy antra mihitsy izy tsy mba misy mieritrehitra hoe mba fianakaviana ray any ngetsiika tsy tokony famono tsy mirarahany zany izy tsy mirarahany zany mihitsy izy ny endry mahitany lozaka mery de dala mandrosika vo enganika iainy miteny hatrany farany anao ary ao le fampianarany eo soa ary ao daolo ny zahatra ho atoroanao eto fa efa tonga ny farany ary efa hifarana le farany isao miratsa-tananao sisa fa efa tonga ny farany efa be zay ny lasa efa kesy indreo ampilatananao efa hiditra ntsehatra lay biby fotoana foy sisa tena taona foy kely amin'ny ratsa-tanana sisa nisaina de hiditra izy tsy azo sakanana tso ny teny mirary soanao zay ady aho tonga saina hijeryn'ny fahamarinana marina anao fa tsy hijery ny zavatra hitany sainao fa lay zava-marina nampianarina anao no jirenao am'izay hoe moa va misy me miady amin'io andriamanitra io zay na tonga fampianarany zay ady ara ohatra anao nijery hoe tsy misy andriamanitra me miady amin'io zany ary tsy misy olombelona zavaboary me miady amin'io zany iavano anarany le andriamanitra ray malalako iaiava ary ny zanany le malalany de iahosoa ary lay ny rany tonga ety aminareo ety de ziady aha mirary sonareo tainao soa tonga saina zay mandria ary tena mijereva ny lalana ovony famonjena ny lalanao avotiny fanahinao efa afaka sika misaotra dada maray avao misaotra noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao nomenao zao teny mahafinahitra mitondra famonjena mampafantatra ny herinao an'ny olona rehetrarehetra ampafantarinao azy marina ny mombanao hoe iza ianao le andriamanitra abrahama sy isaka sy iakoba tamin'ny fotoana tany aloha tany ary ianao andriamanitra ny amin'ny lanitry andriamanitra iahosoa ianao andriamanitra ansiady aha ianao tonga ny fotoana ampafantarana ny fahamarinana amin'ny olombelona rehetrarehetra ary tonga ny fotoana ampisehona ny heriny lanitra rehetra hamerenana ny voninahitra ao mba hatateraka ny tenina hoe ny voninahitro tsy omeko ny ahy ary ny anarako tsy azo lotony iavano anaranao iava lay miteny ka tsisy masakana milaza tsisy matohitra iavano anaranao iava ta io zao teny zao ary zay mandre ady de hitondra soa azy ny teny famerenana azy hitodika ho any amin'ny manina ho famonjena ny fanahy dada iava malalo voninahitra anao mandrakizay ta io zany teny rehetra zany mba tena hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay miaina famonjena ho an'ny fanahy ny tana ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao iahosoa nanaovana zany vavaka rehetra zany halleloia amen izay no amarana antsika ny teny tamin'ity anio tia miraso antsika etra samy teny soa ho amin'ny fitoizan'ny fiarantsika indray amin'ny fandarana manokana amin'ny manaraka filomatorya